Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasina babalala no ianao antsika amin'izao fotoanana izao a. Dia fahalybe indray ny tena komeno aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fembelona izay raha nao fandarana ramoka izao a, ny Aki radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fembelana ary a ny groupe izay maharesy a izay miaraka aminao isan'andro miaraka aminay eto a manototosa an'izao fandarana izao. Dia ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy ry havana malala ary dia ny fahasoavan'Andriamanitra anie amen ny tokantrano rehetra izay mandraindray an'izao fandarana izao. Dia miaraba anao raha androany anao vao tonga eto a miaraka aminay a, dia teny aminao hoe tsy kisindratsindra koa no nahatongavanao eto a, fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maritatra amin'ny farany a. Adiny iray sasany eo ny raha antsika eto a, dia matika fa tahaka ny sakany hidinao teto ny voanao eto androany fa hery tokoa ianao a. Dia tanan'Andriamanitra anie momba antsika tsirairay avy. Za mieritreritra hoe vaovao ianao raha tonga eto fa atovotry ny fa mba eo a, atovotry ny efa mpiaraka aminay eto dia za misalasala mandray anjara anaty commentaire sy ny sisa tonga soa ianao a. Tsy kisendratsindra koa ny nahatongavanao eto fa misy raha ilan'ny tomponao ary efa vitan'Andriamanitra matipaika izany. Dia tahian Jesosy raha nabaviko dany raha izy niditra voalohany teto androany. Dia tahaka ny hitahin'Andriamanitra tahaka nakasitran'Andriamanitra ny Abela no akasitran'Andriamanitra izao fahatongavanao eto izao koa raha nabavy a, fa tena raisin'Andriamanitra fanatitra velona io fahatongavanao eto io a. Dia akasitraka dia tsofokorana aminaran'i Jesosy mihitsy ianao hisy fankasitrahana hidina avy any an-danitra ho anao sy ny ankonanao raha nabaviko tany lahy. Dia raha izany tsotrano izany fahatotranao a ampitiavana be. Rodiny Maria niditra manarakaraka tao anatin'ny taorina tao Kodany Razana Monika. Dia tonga soa Felana Rakoto, tonga soa ihany koa izay koa toy izay ihany lalina vezivezy eto. Felana Rakoto dia Rodiny Maria, dia Felana Rakoto dia Rodiny Maria. Dia mialatsy fa tena misy tsy mety ilay anarana, ohatran'ny takona daholo ilay anarana dia tsy voavaky. Mialatsy fa tonga dia efa any amin'ny Lovelitina zao ny hitako a. Dia profetesy izy teo tsy hitako tsara. Kodanyla Nambintsomakirinina. Mialatsy ianareo izay tsy voalaza tany ambony tany fa voalaza ambany any angamba ny anaranareo a. Dia Ranabavy artizana de Madagasikara. Dia Ranabavy Nambintsomakirinina, Sandola, Felana Rakoto, Lovelitina, Itody Rahonoso, Mampionina, Rantanila Marie Charline, Bertsava, Andoandry. Dia tonga soa ihany koa
Mahampionina, Elizatsiala, Erika Raka, Tongasoa Marizo, Mama Valtina, Kadaka, izy koa mbola tsy voarambako tao ambony tao ry havana, elana tsiny a. Lonira Voronirina, Kadaka, Marizo, Razanasoa Sylvie, Tongasoa Mija Sonatenaina, Bartella, Tainjesosy, Elizatsiala, Tojo, Mama Valtina, Jonatana, Eliana, Yama, Rahalahalahy Asany Apôstôly, Tainy Tompo, Nambina, Tsiramboaramiel, Yama, Mama Valtina, Niaina Ravaka, Tongasoa, Lina, Anavavy Lina, Antisan'Andry Madagasikara, dia Tongasoa ihany koa i Andoandry, efa narabaiko teo, zay tsy narabaiko sisa no teneko. Tongasoa i Mama Valtina, Kotanela, Ray Sonitsodrano a. Dia izay ngamba no mbola tsy voarambako a, sisa zay ohatra ny voarambako tao ndraika mba ny hafa. Tainy Jesosy a, dia Tongasoa ianareo rehetrarehetra. Elana tsiny ihany aloha izay tsy voatonona tany ambony tany. Dia faly be indray mahita anareo eto ary hiaraka isika hifampitantana anatin'izao fandaharantsika izao indray a. Dia samy ary maka tsirony amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana malala fa io ny havoky antsika. Dia hanala etaetanao any raha mangetaheta ianao a, hamoky anao raha anao ianao a ny tenin'Andriamanitra izay zarena aminao eto amin'ity androany ity. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andaontsika aloha metraka an'izao fotoana izao ampelantanin'Andriamanitra. Dia andaontsika hivavaka ametraka ity fotoana ity ampelantanin'Andriamanitra. Koa andao mampandrosotsika nabavintsika Koda Léonie hitondratsika ao anaty vavaka fanomboana izy amin'ity androany ity. Dia veloneta rembolo tainy tompo isika rehetra nabavy Koda hanao ny fitenenana. Halleluja. Tainy Jesosy pastera menakavy, tainy Jesosy atsika rehetrarehetra manao ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana vavaka fiambenina zao. Misaotran'Andriamanitra atsika amin'izao fahavitan'ny fahefitra tao amin'ny akiradio zao dia mirary soan'ny pastera mivady tamin'ny fampianarana hatr'izay sy nahafohy fotoana ho anay tsirairay avy. Jesosy ny ampitombosotra mandrakarivo aminareo vady. Halleluja, amen. Dia mbola hiarivavaka atsika nomboantsika ny fotoana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotranao midera mankalazy manome ny voninahitry ny anaranao Jehova. Misaotranao Jehova tamin'ny fahasoavana lehibe nomeno anay ka ahafahanay fampahereto indray amin'ny alalan'ny teninao. Misaotranao fanatrehanao feno sy fahomehanao feno amin'ity fotoana teo izay Jehova Andriamanitra. Dia ankehitriny Jesosy malalo raha misy tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay tamin'iny antoandro iny. Mamindrafo aminay mamela iloko aminay tsirairay avy Jehova Andriamanitra. Mbola apetraka ampelantananao koa Jehova Andriamanitra izay mbola an-dalana sy izay mbola miasa mandraharaha Jehova Andriamanitra. Azavelanao diso anjara izy ireny amin'ny fanarahana dianao Jehova Andriamanitra. Dia mbola apetraka ampelantananao koa Jesosy ny koneksainanay tsirairay avy ahafahanay manaraka izany teninao izany Jehova Andriamanitra. Eo koa ny fitaovana indesinay ampitanteran'izany Jesosy, ary eo koa ny hitondra ny teninao, ny mpanomponao hitondra ny teninao, eo koa pastera Melabelitra Jehova Andriamanitra. Ary ny ositranao mahery no arotsakanao aminay tsirairay avy. Andriamanitra amin'ireo hitondra ny teninao, fa mbola miantehitra aminao izy ireo ary ny olona izay manaraka eto Jesosy, aoka mba tsy diso anjara izay tsirairay avy, fa samby azo tandrifana tsirairay avy izay rehetrarehetra isan-tokantrano. Amin'ny anaranao Jesosy nangatahako izany vavaka izany. Alleluja, amen. Alleluja, mankasitraka indrindra nanabavitsika Koda Léonie tsika tanatin'izay vavaka matsiro fanomboana izay.
isika moa dia misy misaotra anareo rehetra aloha tamin'ny fiarahana taminay teto anareo izay tsy teto nandritran'izay fotoana elaela zay dia nisy fiarahana nafinahitra teo satria avy nankalaza mpahefatonana ity radio isika tamin'ny zoma sy ny sabata teo dia nafinahitra tokoa ny fiarahana dia misaotra anareo rehetrarehetra ary mbola tsy tapitra ny filaritsoa alleloia mbola tsy tapitra ny filaritsoa hatramin'izao kadao manjary mampalahelo raha tsy alefa satria misy olona nandefa filaritsoa nefa somary efa tareky kely zareo vao nandefa tamin'iny fotoana iny dia andaontsika alefantsika aloha ny filaritsoa misy filaritsoa anankiroa ato dia alefantsika izy ireo andao aoriana ny filaritsoatsika dia are fijona vavolombelona aoriana fijona vavolombelona dia hinohiritsika dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany isika ao aorianan'izay tany tompary ary nampaviaingo-ny rina anao ny fitenenana fa ianao no mbola tsy eny teto ny filaritsoanao tahiny tompo. Aleluia. Dia manona ny fitadianan'i Jesosy Kristy tompo ho amin'ny tsika tsirairay avy dia faly miarahaba ny pastera Radio Rakoto Salama sy ny ankohonana indrindra fa nome nahitra tsara ny Anki Radio fa efa taonany amin'ity androandroany ity tena hoe dia raina Jesosy namizany zavatra lehibe nataony izany maro ny zavatra mety efa narovana sedraina ny olana maro isan-karazany tao anatin'izay efa taona izay fa dia raina Jesosy fa mbola mijoro ato amin'ny tiany ity ary irina hijoro foana izany radio izany manam-piavon'i Jesosy eny amin'ny raha olanitra dia ataona hafanan'olona maro ane amin'ny alàna fampianarana izay zaraina ao anatin'izany fandaharana ao amin'ny Anki Radio izany raha ny tenako manokana aloha dia tena hoe maro ny fahasoavana andraisana fiovana lehibe tamin'ny alalan'ny teny fahamarinana teny famasinana izay toriana ny fampianarana mamy natolotrareo vady ho anahy dia tena hoe isoroka an'Andriamanitra dia misaotra anareo ihany koa dia mirahasoa anareo hatrany ho ela velona ny Anki Radio ho ela velona ny pastera Radio Rakoto Salama sy ny ankohonany ho ela velona ny groupe Semaresy ary koa ny mpanaraka amin'ny fandarana rehetra dia samy hotahin'Andriamanitra trantsika rehetra dia voninahitra dia atolotra ho an'i Jesosy rery ihany Alleluia amen. Alleluia misaotra betsaka ny ranabavy Kodaleonisika tamin'ny bavaka matsiro Jesosy amaly fitianao dia misaotra betsaka ihany koa ny ranabavitsika aingonirina tamin'ny filaritsoa dia Jesosy any amaly fitianao tamin'izay rehetra miteneninao sy teny mamy izay nomenao teto tamin'ity androany ity. Taondratsika hijery olona anankiray mbola misy olona nandefa filaritsoa teto mbola tsy hitanareo teto mihitsy sy ny tsara izany olo izany fa ny anarany koa izay efa hitanareo foana dia andao ary avy hatrany dia tonga dia mpandrotsika ranabavitsika Loni Ralvolonirina mba manako tenenina ihany koa izy amin'ny filaritsoa. Ranabavy Loni Ralvolonirina tahiny Jesosy ianao anao ny fitenenana. Joyeux anniversaire Anki Radio. Faly miarahaba ny Anki Radio natratra ny faha-efataona ny ravavinareo Loni Ralvolonirina. Andriamanitra ny ampitombosotra hatrany ny pasteur izay nanangana izao Anki Radio izao miaraka amin'ny vady aman-jana ny tombosotra hatrany ianareo ka anakoako maneran-tany izao radio mamitsika izao aza mijery ny isan'ny mpikambana fa Andriamanitra manana hevitra heverana hitondra fiadanana ho antsika tsirairay avy sy ho an'ny olona rehetra izay tena Andriamanitra iaino izao radio antsika izao ho dia matoky sy mino fa anaraka tsaka sy andamana izay voalaza ny Baiboly isika ary hitombositra hatrany ny mpikambana rehetra ataona fanahy maro tsy voatanisa ihany koa izao radio izao ka ho fijoroana vavolombelona atolotro ho anareo tamin'ny nafahako ny aino an'ity radio ity voalohany dia ho feheziko ao anatin'ny tononkalo izay talenta manokana nomen'Andriamanitra anahy ihany koa moa izany fahaizana manoratra tononkalo izany tsy hoe mahay tapitrohatra mihoatra noho ny efa mahay fa mba talenta nomen'ny tompo dia tsy alevina ilay izany fa
ho voninahitry'Andriamanitra rery ihany a izay talenta nomeny ary ko dia arao ampifaliana dia voninahitra ho an'Andriamanitra dia roraisin'ny pasteur Ambivatsy ny ankonany ampifaliana ihany koa izao fitoroana vavolombelona fehezina amin'ny alalan'ny tononkalo nosoratako omaly izao. Nosoratako omaly 1er octobre 2022. Aky radio. Indray andro zay aho tena kivy sady ketraka. Fanipanina sy trotraka ka indro tafapetraka. Dia niraisiko ny finday. Teo aho nanala andro. Tsy maraina na hariva fa iny atoandro. Tovolahy iray teo ambony familiana no sendranomasoko izay tena feno ankiviana. Niantsoantso mafy izy, tsy mbola tara miova, fa tsy ela dia ho rava ity tany mibeba. Fa mba iza loatra ho ahy izany tovolahy izany, sady mitondra fiara mikitika te hitomany. Taitra aho ka nanaraka ny haino mpitoniana, fa tsy nova moa izy Jesosy, na oviana na oviana. Dia niraisiko ilay kaonty, tsy namelako raha tsy hita, maro be ireo fandaharana sy toroteny tsy voaisa. Mafana fohy aho ilay toroteny sady tsy misalasala, izay nanangana ny radio Aky radio pasteur Rado Rakotosalama. Teo aho no voasarika ka lasa niaingo fandaharana. Dia tsy niala teo intsony fa nataoko fahazarana. Dia nafaly aho satria nanamafy ny finoko. Dia niezaka aho ny nandray sy nitahiry tatom-poko. Maro ireo fandaharana fa sy nianiko mivavaka. Andramoko iza ao fa io no tena mampiavaka. Ndao ifampitondra ambavaka. Tonga aho dia vonona. Vehivavy mafana fo ny vadin'ny pasteur Rahavavy Mampiona. Maro no tiako ambara fa hatreo ihany aloha. Mbola ho lava ny tantara aoka isika mba hifo. Ko ny faniriako dia anakoako maneran-tany. Ity radio Aky radio izay mamitsikity eny marina izany. Mpanoratra Lonira Arvololonirina. Nosoratako omaly 1er octobre tamin'ny 23h09. 23h09. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ity ilay tovolahy tonga manoloananao, misaotra anao amin'ilay tonoka lo izay mahatoana ny fo. Dia mahafinaritra be satria dia nisarika indray lamba bleu. Lamba bleu iny teneniny iny ilay toriteny teny ambony fiarako dia anisan'ny olona voasariky ny akiny lamba bleu indray zany ny Ranabavy-Volonirina dia isaorana azy zany. Dia misaotra mankasitraka amin'ilay teny mamy sy ilay tononkalo tena mamy dia Andriamanitra manakarepasoavana ny hamaly fitianao dia ombanao hatrany hatrany. Ka dia tahin'ny tomba Ranabavy Lony dia faly zay miaraka aminao eto efa elaela ihany moa izay nahitantsika ny Ranabavy Lony teto zay raha eto zao izy dia mba tiako antony hoe hafiriana zay ianao no teto Ranabavy Lony. Hafiriana zay ianao mba niaraka taminay teto Ranabavy Lony. Raha eo ianao miaraka aminay dia mba vanikely mba oviana. Mba tiako fantatra hoe hatramin'ny oviana moa zany ianao zao no teto mahafinaritra foana mantsy tsy mahalala an'izay. Dia mitombosa dia mitombofa soavana mahafinaritra ilay fanomezam-pahasoavana dia mahereza mankasitraka. Tahin'ny Tompo Zamina, Ranabavy Zamina, Razana Monika, Tina Rakoto Arzaka, Soameva, Ranabavy Saondra, Aloe Vera, Marie Hortensine,
izy koa mbola tsy voarabako teo fa biolazanakadapa tsiry amboaramelona lamtonirina verselina rozmina ranorosolga kodanela tonga soa daholo isika menakavy. Alleluia. Saika tsy vaky ny tonkala ka satria lady moa tsika tsisy fandalana nefa izy sabata alina zany ny vitanao dia misaotranao fa dia voavaky somatsara ilay izy. Efa namaly izy eo vina izy mba tonga teto no vina mba nanomboka teto ny ranabavilony io. Ohatra ny failelaino no nahitako azy ranabavilony izay. Eny ary tahiny Jesosy ary tsika rehetra. Maderita, tonga soa maderita falibe zay mandray anao dia maritatra amin'ny farany. Alleluia. Dia misaotra antsika rehetra mirary soa an'izay olona vaovao tonga fa mba mahafinaritra ny ary mahakasika ilay olona ihany koa ireny. Tsy tadidy intsony katomoateo eo tsy mandainga ianao ka za koa mahita hoe mieritreritra eo amin'ny katomoateo zay ianao teo atonon-tsary zany. Eny ary tahiny topatsika andalotsika ary mialohan'ny hidirantsika amin'ny hira dia hery-fijona vavolombelona ny Ralatojotsika. Alleluia. Ralatojo moa dia mandalo ety aminay ety avy any Alemaina izy fa mba miala sasatra kely ato aminay ato izy andro vitsivitsy dia andao ary eno fijona vavolombelona ny Ralatojotsika amin'izao fotoan'izao dia avetsika hiditra amin'ny hira dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny topa Ralatojo anao ny fitenenana. Dia faly miarabantsika rehetrarehetra indray aminarantsosy tonga somatsara eto dia faly be mihitsy tena hoe isaoran'Andriamanitra hitsova volombelona ho voninahitr'Andriamanitra amin'ity andro zany ity satria dia tena hoe tsapako ravana ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako, tsapako amin'ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ity fandarantsika ity. Alleluia. Hitsova volombelona satria tao anatin'izay 3 taona nanao formation professionnelle dia Allemagne amin'ny teny allemand dia mafy tao anatin'izay tena mafy ny fianarana tena isaky mihetsika fanadinana dia tao mpitondra-bavaka moa dia tena matetika mangata-bavaka anao examen indray anao fanadinana indray anao anso indray examen isaky mihetsy tao anatin'izay 3 taona izay tena hoe raha ao anatin'ny 2 volana ny tsisy examen dia tena mahatsiaro sambatra fa matetika indraindray raha herinandro misy examen anankiroa tena betsaka ny tiako tenenanao fa tena mafy ny zavatra lalovana. Zao rehefa namalala betsaka mihitsy ny tsafaka taminay tany ho any amin'ny 5 tany anay dia nimiena misy ny aliny am-pandehanana ratsy ny noty dia voaroka misy bevoka lasa dia midina dia nanao examen final anay ohatra ny 9 teo sisa dia tao anatin'izay ary anaky 9 mbola tsy afaka 13 sisa ny afaka tena sarotra le examen fa zao Ralatojo ao anatiny. Alleluia. Tena hoe tsiroko vavolombelona voninahitra ao an'Andriamanitra ireny vita somatsara ny fianarako tafavoaka somatsara dia tena hoe saorako Jesosy na metoditsaina na nampy tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay ny examen izay lalovana rehetra. Saorako manokana koa ny groupe Semaresy sy pasteur mivady fitondranam-bavaka fa tena nanampy anareo tena hoe tsy vitako rery tena tsy vita fa tena hoe Jesosy teo nareo teo nanotrina ny tao anatin'izay 3 taona zay fa tena lavitra ezaka fa vita somatsara nivoaka somatsara vita ny fianarako tafavoaka infirmier. Alleluia. Ary zao tsy hoe infirmier tsotsotra tsy infirmier ambanimbany fa min'iny infirmier général. Alleluia. Tena hoe voninahitra n'Andriamanitra reny amin'ny feo mahery mihitsy araka ny autorité-ny Dieu ana Israel Jonatany nideran'Andriamanitra dia amin'ny feo mahery satria nangata-bavaka tamin'ny feo mahery dia tena voninahitra ao n'Andriamanitra reny dera sy laza ao anazy. Alleluia. Tena faly satria tafavoaka infirmier général mihitsy afaka manao zay tiako amin'ny asa tena tsy limité mihitsy tena na miasa te asana amin'ny ankizy afaka miasana te asana amin'ny olona be afaka miasana te asana amin'ny olona mampiteraka indray afaka miasana zany hoe domaine samy asa rehefa mbola resaka fahasalamana dia afaka hidirako daholo. Alleluia. Mahafinaritra ka infirmier général mihitsy ry havana malala tena hoe voninahitra n'Andriamanitra reny dera sy laza ao anazy vita somatsara ny fianarako faly be. Alleluia. Miara faly aminareo dia tena hoe faly ny foa vita somatsara ny fianarana. Alleluia. dia dera sy laza ao an'Andriamanitra reny. Alleluia. Amen.
Alleloia. Sohatra andralatoditsika ny jorovavolombelona. Mianara tsara zany nareo dia mangatavavaka foana rehefa fanadirana fa zany zao raha latojo nentina mbavaka teto matetika izy fa eto mbavaka mpafanadinana dia lasa infirmier général izy raha vao tsy mianatra tsara nareo lasa infirmier caporal ma ho tahiny tompany raha tojo tonga avy amin'ny ambony indrindra dia mahereza hatrany hatrany apetrao amin'i Jesosy foana ny fiainanao dia izy tantananao dia tonga ava araka izay mihoatra noho izay irin'ny fonao mihitsy. Alleloia. Dia makasitraka dia tahin'ny tompo. Andao antsika eno hira ty moa dia natolotry mampionona manokana ty ho antsika rehetrarehetra. Hira mikasika ny ankonana izy ty. Hira mikasika ny ankonana izy ty enontsika tsara ny tonony fa mahafinaritra be mihitsy. Resaka entre mpivady izy ty. Mpivady zany no miresaka dia miresaka ny hoavy ny ankonany sy ny momba ny ankonany zay tena ilaintsika tokoa amin'izao tsika amin'ny fanototsika an'Andriamanitra dia ilaintsika ankonana samy ao amin'i Jesosy daholo. Mino finaritra daholo ary dia aorina ty hiritsika hitravy amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny ranabatsika Razana Monika. Tahiny tompo aritsika rehetra misaotra nareo hoe ravany ankizy misaotra nareo amin'ny félicitation antojo sy izay fankasitrahana ataonareo tamin'ny ankizy rehetrarehetra nandray anjara teo fa mampahery azy ireo ireny. Tahiny tompo aritsika. Asalotra, sai
Alleloia, sotra an'Andriamanitsika tao anatin'izay ampy fity ny titran'le hira, ampy izay. Zay ny titrany. Zava-dehibe loatra ny hira iny satria isika reto dia tokony mitondra ny ankonantsika ao Jesosy. Eto mba avaka ny zanakao ianareo mivady miova amin'izay dia mba ankonana ho any an-danitra isika mianakavy sady faly eto tany no faly ao an-danitra. Alleloia. Dia tahiny tompany itsika mianakavy. Hafa mihitsy ilay hira hoe izy nambinina. Ampy izay ampy fity zany ny hira dia ampy izay ny titran'ilay hira ranabavy Nambinitsoa. Amen. Najanona ny kabare sy ny boîte de nuit ozy izy fantaosika nompan'Andriamanitra amin'izay fa ampy izay. Alleloia. Sotra mampino tsika tamin'ny hira iny.
hitrapitrana amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa lasalasa indray ny fotoanantsika ranavavy razana monika niaraka amintsika androany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia menofinahitra tolondray ary sika rehetrarehetra dia rehefa vita moa ny toroteniny dia miverina eto indray za tahaka ny mahazatra ihany miverina eto mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra izay netiny menofinahitra daholo ary isika rehetrarehetra dia samy tahiny tompo ary navavy razana monika anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo atsika rehetra izay mipanaraka vakoka fiambenana fifaliana ho ary avy nanongola fafa mpizaran'ny tenin'Andriamanitra indray amin'izao alina mangina zao. Ny tenin'Andriamanitra izay vakiantsika moa hitantsika amin'ny bokin'ny Jaona. Jaona toko fahavalo andiny faharoa folo. Jaona toko fahavalo andiny faharoa sy faharaiky ambin'ny folo. Jaona toko fahavalo andiny faharoa sy faharaiky ambin'ny folo. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry ny amin'ilay vehivavy azo mijangajanga amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny marena koa dia nakeo ankianjan'ny tempony indray Jesosy. Ary ny vahoaka rehetra nanato azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo mijangajanga nentiny mpanorandalàna sy ny fariseo ary efa nipetraka ary efa napetrany teo afovoany izy dia hoy retany mpampianatra ity vehivavy ity azon'olona an-tanany mijangajanga. Ary ao amin'ny lalàna Mosesy dia nandidy atsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nilazainy hakany fanahy azy mba ahazo any izay niampangana azy. Fa Jesosy niondry ka nanoratra tao amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany. Raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanatamy hoe izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany. Ary raha nandray izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrizandriny. Ary Jesosy rery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary efa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy ka vehivavy aiza ireny tsy misy nanameloko anao va? Ary hoy izy tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy za koa dia tsy manameloko anao mandeana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Halleluia. Amen. Izy ny tenin'Andriamanitra ry avina hoe ary noho ny maraina koa dia nakeo ankianjan'ny tempony indray Jesosy ary ny vahoaka rehetra nanato azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Izany hoe rehefa tonga ny maraina dia nandeha tao ankianjan'ny tempony Jesosy ary ny vahoaka rehetra nanato azy dia nipetraka izy mba nampianatra. Vahoaka rehetra nanatona Jesosy nipetraka dia nampianatra reo olona reo. Ary rehefa nampianatra Jesosy dia andiny fahatelo. Ary nisy vehivavy anankiray azo mijangajanga nentiny mpanorandalàna sy ny fariseo ary efa napetrany teo afovoany izy dia hoy retany mpampianatra ity vehivavy ity azo olona an-tanany mijangajanga. Fa ary ao amin'ny lalàna Mosesy dia nandidy atsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Rehefa nampianatra zany Jesosy dia tonga ny mpanorandalàna sy ny fariseo mitondra vehivavy anankiray izay hitan'jareo nijangajanga tany ambadika tany. Dia nentin-jareo teo amin'ny Jesosy vehivavy io ary napetraka zareo teo. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe voasoratra ao anatin'ny lalànan'jareo lalànany reto fa olona reto fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Izay vehivavy tratra mijangajanga dia hitoraham-bato.
fantatratsika rehefa manana fanifariseny sy ny mpanoradalàna zay anisany tsy mankatoa sady tsy faly amin'ny fampianaran' Jesosy. Nefa reto mpanoradalàna sy ny fariseny reto rehefa tonga teo dia efa fantatra Jesosy tao anatin'izy ireo. Fantatra Jesosy, tsy miafy amin'ny Jesosy tamin'i Jesosy. Vakentsika hoe andiny fahely, izany no nolazainy nakany fanahy azy mba ahazoany izay ampangana azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny antsantanany. Rehefa niteny izany fariseny entin'izy hoe ahoana ny hevitrinao izao mpampianatra izy, ary voasoratra ao anatin'ny lalàna fa toram-bato izay vehivavy tratran'jangajanga. Dia niondrika tao amin'ny tany Jesosy izy ny tena Andriamanitra. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra tao amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanany. Andiny fafito. Naharitra amin'ny tany azy ireo dia nitraka izy ka nanatamy hoe izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Izany hoe naharitra ny tany zany reto olona reto teo amin'ny Jesosy. Ary ten'Andriamanitra milaza hoe haka fanahy azy reto olona reto mba ahafahanjareo hiampangana Jesosy. Hiampangana Jesosy. Ary raha naharitra ny tany reto olona reto dia nitraka Jesosy ka nanatamy reto olona reto hoe izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitorabato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tanany tamin'ny rantsan-tanany. Ary nandray izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrizandry. Ary Jesosy rery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Izany hoe rehefa naheno Jesosy niteny hoe izay tsy nanota eo aminareo no aoka no hitorabato azy voalohany, nivoaka reto olona reto, retin'olo izay niampanga vehivavy, izay nitondra vehivavy reto, izay tsika hitorabato reto vehivavy reto nivoaka nanomboka tamin'ny zokinjokiny ozy ny tenin'Andriamanitra ka hatramin'ny zandrizandry. Teto ry havana mpirofon'Andriamanitra fa tena tsy sitrapon'Andriamanitra tokoa ny fahatesan'ny ratsy fanahy. Tsy sitrapon'Andriamanitra ry havana ny fahatesantsika amin'ny fahotantsika. Fantatra Jesosy fa raha maty amin'ny fahotany vehivavy raha toa nanota izy. Ekena fa nanota tokoa ilay vehivavy. Ekena fa nanao ny ratsy tokoa ilay vehivavy. Fa izao ry havana. Fa izay olona nanota, manao ratsy, mandika lalàna, raha manota tsika dia vinoana. Zao olona zao rena amin'ny toriteny zao efa tsy niainy intsony ary tsy henao amin'ny toriteny zao ohatra zay satria anisany nanota. Anisany nanao ratsy teo anatrehan'Andriamanitra zao olo renao zao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy zao ary. Teto ry hava malala atahoran'ny olona andeha hagnatoan'Andriamanitra. Mieritseritsy izy hoe homelohan'i Jesosy izy amin'ny ratsy izay nataony. Eny tokoa Andriamanitra tsy tia ny ratsy, tsy tia fahotana izy, tia mpanota izy fa tsy tia fahotana. Fa anao rehefa vonona hiala amin'ny fahotanao, hiala amin'ny ratsy fanao ry havana, dia mandray anao Jesosy. Voaporofo teto ry havana fa Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra ny hahafatesantsika amin'ny lalan-dratsintsika, amin'ny fahotana. Ka tonga eto anao ry hava malala, tsy haiko anao hoe atsika reto samby efa nanota, samby nankafy fiainana tamin'izao tontolo miampangatsika. Ary miteny amintsika isan'andro hoe efa tsy misy azo anteneny intsony aminao,
tsy maintsy hofaty amin'ny hofahotana iana zany foana ataony devoly tsy tiany devoly ry avina ny olona ray mibeloka zany tsy tiany devoly fa anao raha tonga eto tadidia fo tsy hanameloko anao jesosy tsy hanameloko anao jesosy raha toka ka vonona iovanao nda ho atsika ry avina anatoan jesosy tsy le ve tsika anatoan jesosy tsy le ve ry avina tsika anolotra ny fiainantsika an jesosy sy toy izay miaina anatin'ny fahotana miaina anatin'ny tebiteby fa mitady torabato atsika ny varosery mitady torabato atsika ny devoly mitady amono atsika ny devoly ry avina nda ho atsika anaton'Andriamanitra nda ho atsika hibebaka nda ho atsika hiala amin'ny ratsy fanao anaton'i Jesosy tadidia fa tianao izy ry havana tianao Jesosy fantatritsika fa hoe navelan'i Jesosy ny heloky vehivavy io dia hoy Jesosy hoe tsy misy nanameloko anava ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Jesosy za koa dia tsy manameloko anao manehana ary amin'izao sisa zao dia aza manota intsony ry havana tadidia fo tian'Andriamanitra ianao raha nitanjony devoly ry havana tia hamono atsika foana izy ary teo tiany atsika raha maty amin'ny fahotantsika fantatra devoly fa raha maty amin'ny fahotantsika atsika dia tsy voavonjy ny fanantsika fa raha mibebaka manolo tegna amin'Andriamanitra atsika miala amin'izay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra ry havana voavonjy ny fanantsika fa ka raha tonga eto ana dia ty tena amintsika hoe nda ho atsika fonona lanjatsintsika indrindra zao andro farany zao ry havana nda ho atsika anaton'Andriamanitra afoezy lalandratsy fa tsy misy tombony tso azo amintsika amin'ireny fa fatesana ny azontsika amin'ireny fahotana reny fa fatesana ry havana dia mino aho fa misy zavatra azonao miresina amin'izany ten'Andriamanitra fofo zany dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra amin'izany teny zany tadidia fo tiana Jesosy ary vonona hamelanao izy vonona handrehanao izy raha toka ka anao vonona hiova koa amin'ny lalan-dratsinao tain'i Jesosy atsika rehetra alleluia amen alleluia mankasitraka raha nabavy razana monika Andriamanitra manakare pasabona ny tena mahavitianao tamin'izay rehetra nataonao teto dia ho tahin'ny tompo azo tapaka moa ny vidéo atsika ely tazo tapaka ny vidéo atsika nasiko haingony kely tamin'le sary vidéo teo dia nitady ho tapaka tanteraka fa dia misaotra atsika manao ny j'adore miakatra mba ahafahan'izany vidéo atsika zany tsy ho tapaka alleluia lizy moa dia efa tsy mahataitra ntsony fa dia efa tapaka io dia tapaka rehefa nare tsika dia nare ny fandarana vavaka maraina ny mampinona zao dia efa tsisy tapajanona na ray ary fa fafan'ny Facebook na bloqueny dia metsika lalana mihitsy izy bloqué ny zava-dehibe rehefa voarainao ny teny dia tehirizo ao am-ponao fa nefa ao anatin'ny fonao io dia tsy voafafan'ny Facebook intsony alleluia tsika nefa dia misy tapahana ka rehefa tapahana io raha misy azotsika atao dia isaorantsika Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra tsy mampahelo antsika zany na tapahany ary fa anjara anazy io dia tsika mitory eto foana dia izay voaraintsika dia voaraintsika alleluia topatritsika mianakavy tsy tapaka aloha izy fa neka tapaka neka tapaka mbola mandeha izy zao jaona toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny fa 1 novakiny ranabavitsika razana monika teto androany tapatapaka be ve ny any amina elona tapatapaka fa miverina indray aloha aloha hiverina tsara miloniny mihitsy vao manomboka tsika
Alleluia. Hoe verina tsara miloniny mihitsy a zay vao manomboka tsika. Alleluia. Miandry kely tsika amin'izay mba miverina tsara ilay izy dia amin'izay tsy tapatapaka intsony. Ny hitanareo nga manginy filazana nataon'ny fiangonana katolika raha tsy moa fa manonona ilay fiangonana katolika satria fa izay ilay miharihary izay zavatra nitapahana efa hatramin'ny ela no nitenin'ny fiangonana katolika ary foazina sy amafisana izany amin'izao fotoana izao fa hoe tsy misy fiangonana tsisy tsara ohatry ny mandeha any am-piangonana ary tsy misy fiangonana samby fiara mahatonga an-danitra fa tsy ny fiangonana katolika ary tsy tokony hisy intsony ny fivavahana mampisarasaraka anisan'izany ty atsika ity. Zao atsika izao zany zao dia efa klasina hoe fivavahana mampisaratsaraka satria tsy any anaty fiangonana. Dia za dia miteny atsika fa tsika eto dia mivonona amin'ny amin'izany. Mivonona ny amin'izany na rapitso dia rapitso io tapahany dia tapaka io tsisy azo atao amin'izany. Zay mbola nararotantsika rehefa mbola misy ny fotoana tsy tapaka io dia ararotintsika ny fotoana ka zay mahatonga na mitenanao hoe araroty any rehefa mbola tonga ny fotoana fahanomeny ny tenin'Andriamanitra fa raha tonga tokoa ny fotoana tsy afaka iantsontsika tsika vao hitady rehefa tapahany io taloha zay nalahelo tamin'izany Facebook fa zao zay efa vita vaksiny amin'izany dia tsy maninana intsony tapahanareo rehefa maheno ny olona dia efa zay na tsisy tsony io rapitso tsisy rojerena intsony io rapitso tsy olan'izany ianareo 420 reny tsy nijovonay manokana eto. Alleluia. Anaty atory ary dia aloha miaritra kely aloha mba meny tenin'Andriamanitra fa raha tapaka izy dia manjary tsy nahazo ery isika rehetra rehetra. Tainy Jesosy dia mahay reza daholo. Jaona 9:9 ny amin'ilay vehivavy azo nijangajanga vakiko aminaran'i Jesosy. Dia samy lasa nodo any an-tranony avy izy rehetra fa Jesosy kosa nakana tendrombohitra olivo. Ary noho ny maraina dia nakeo akanjany tempolinay Jesosy ary nivoaka rehetra nanantona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Andino pateo. Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanoratana sy ny fariseo. Ary efa napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy mpampianatra ity vehivavy ity dia azo olan-tanana nijangajanga. Dikany azo olan-tanana nijangajanga dia tratra ambodiomby en flagrant délit zany. Tratra ambodiomby. Tratra tena to dia tratra teo. Tratra olan-tanana nijangajanga. Andiny 10. Ary eo amin'ny lalàn'ny Mosesy dia izay nandidintsika fa hotoraham-bato izay vavy manao izany toy izany ary marina toy izany lazarintsika ny amin'ny Deutéronome 20:24 dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra tokoa izany hoe raha misy vehivavy tratra mijangajanga dia hotoraham-bato izy. Ahoana kosa ary hoy ianao? Testeny olona Jesosy izany. Io ny voalazan'Andriamanitra hanohatra ianao sa ahoana? Ahoana ary hozy ianao? Izany no lazainy hakany fanahy azy mba azahoany izay hampangana azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoatra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nahatra nanontany azy ireo dia nitraky izy ka nanao taminy hoe izay tsy nanota taminareo no kitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoatra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary randre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrijandriny. Teo ny ainga ilay fomba fiteny hoe manao fialan'ny jiosy. Izany nareo izany toetra nanao fialan'ny jiosy. Teo ny nanomboka izany. Nanao fialan'ny jiosy izany zareo. Izay tsy nanao taminareo ka dia niondrika indray izy ka noratra. Ary randre izany dia voaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrijandriny. Ary Jesosy rery azy izy teo sy ilay vehivavy. Ary efa nitraka Jesosy dia hoy izy tamin'ny vehivavy, aiza ireny? Tsy misy tanameloko anao fa ary hoy izy, tsy misy tompoko. Ary hoy Jesosy, za koa dia tsy manameloko anao, mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Alleluia. Amen. Tratra nijangajanga, tratra olan-tanana nijangajanga. Eo aloha dia efa misy ny zavatra izay mahavariana. Voalaza fa tratra ambodiomby tena tratra sur place mihitsy nijangajanga ity vehivavy ity. Fa mahavariana ilay vehivavy ihany nentina teo. Aiza ilay lehilahy? Izay zany aloha fanontaniana tsara mipetraka hoe raha tratra ambodiomby dia nijangajanga rery teo hoe ity vehivavy ity.
fa fijangajangana dia fiarahan'ny lahy sy ny vavy aiza le lehilahy fa naninona tsy nentin'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo teo a ilay lehilahy antsika dia efa misaintsaina hoe misy zavatra losy ao ambadika le misy zavatra tsy milamima misy zavatra mampiaya misy zavatra tsy milamima ao tena marina dia zao nafenina io olona io satria misy voninahitra arovana eny amin'ny olona io ary mety tsy olon'olom-pony io mety tsy olon'olom-pony io fa nanotohana ny fiarahamonina ny lehilahy niaraka tamin'ny vehivavy io dia tsy nentina teo ity soratra teny andiny soratra masiny ity dia anisany mahabeadevitra ny mpitory-teny hoe mampiasa saina be mihitsy ny le teny hoe nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ary efa napetrany teo afovoany izy dia oira tamin'ny mpampianatra ty vehivavy ty dia azo olon-tanana nijangajanga nefa misy lalàna fa tokony ho torahambato izy ny tanjona zany eto dia zao ny anaja ny lalàna ny fariseo a ny mpanoran-dalàna dia natao hanoratra ny lalàna ny mpanoran-dalàna natao hanisany lalàna ny mpanoran-dalàna natao hampiatra ny lalàna ny mpanoran-dalàna ny sadoseo moa ny tena mpampiatra ny lalàna olobe daholo zany ny tonga teto mpanoran-dalàna zany dia olona ajaina eo an-tanàna zany olona mahay manoratra mahay mamaky teny olona ambony fahalalàna dia olobe eo an-tanàna ny fariseo indray ho anareo izay mbola tsy manalo iny andikany teo fariseo ny dikany teo fariseo dia avy amin'ny teny hoe farasy ny dikany hoe farasy dia hoe voasaraka ny fariseo dia olona nisaraka tamin'ny fiarahamonina misaraka tamin'ny sarababem-bahoaka nanava-tena nisaraka amin'ny olona rehetrarehetra dia nampiseho zavatra mampisaraka azy amin'ny olona hiavahany amin'ny olona manavaka azy amin'ny olona dia amin'ny resaka fahamasinana sy ny fitafy zany sy ny fahaizana ny lalàna sy ny fahaizana tenin'Andriamanitra dia zany natao hoe fariseo voasaraka fariseo zany dia olona miavaka ary tsy ny fariseo ny ratsy sy ny fariseo rehetra ny ratsy fa satria efa misy fariseo ao takandry Gamaliela sy ry Nikodemosy tsy ratsy reny fa misy ny fariseo betsaka izay nitenenin' Jesosy hoe takan'ny fasana milalitra fotsiny Jesosy zany hoe mamiratra ivelany fa maloto ao anatiny reto olona reto zany tsy olon'olom-poana no nitondra ty vehivavy ty ary ny olona dia nanaraka ary reto olona reto raha nitondra ny vehivavy io andeha ho torahambato dia raha ny lalàna ny jerena tsy diso tsy meloko reto olona reto dia mpanoran-dalàna sy ny fariseo sy izay rehetra hitoram-bato an'ity vehivavy ty tsy meloko raha ny tena marina ka lalàna an'Andriamanitra dia ataony atoko fa roamboropolo andiny fa roamboropolo jerentsika zany raha ohatra tsy pasevina antsika ny tenin'Andriamanitra dia teneniko antsika hoe miadana kely any fijerentsika tenin'Andriamanitra mbola mamadibadika baiboly fa raha tableto sy ny olona zao ohatra rehefa vetivety andiny fa roamboropolo dia ataony miatoko fa roamboropolo andiny fa roamboropolo raha misy lehilahy azo mandry amin'ny vehivavy vadin'olona dia samy atao maty izy roa na raha lehilahy izay nandry tamin'ny vehivavy na raha vehivavy koa ka dia fongoranao tsy eo amin'ny Israely ny fanao ratsy aloha ny lalàna dia zao lehilahy sy le vehivavy tokony samy nentina teo aizary zao le lehilahy ny afina na fenina no saromana raha lehilahy fa raha vehivavy tsy problème
rehefa zany le zadorintsika aloha zany ary fa zany zadorintsika fa tady ho tapaka ny fandaharatsika dia zao ny zavatra nitranga Jesosy tsy namaly fa ny zavatra nataony Jesosy voalohany dia zao andininy fahenina tapany faharoa mba mareo amin'ny baibolinao ty teny teny fa Jesosy niondrika vao tonga avany zany le vehivavy iny entiny olona avany le vehivavy tonga Jesosy dia miondrika midika zavatra ngezabe zay tenin' Jesosy miondrika zay fihetsiky Jesosy zay ravana dia midika zavatra ngezabe ny antony dia zao tsy tiany Jesosy io vehivavy io fa tany amin'ny toerana nangalana azy tany dia ny mason'ny olona rehetra mijery azy daholo amina maso miampanga ny hoe hita maso miampanga mijery an'ohatr' zao dia tena vehivavy maso miampanga efa trany zany io vehivavy io mijerijeren'ny olona rehetra tamin'ny maso manameloka tamin'ny maso miampanga ny zavatra nataony Jesosy voalohany dia ny tsy hanao tahaka an'izay nataon'ny olona satria aiza moa ny alehan'io vehivavy io raha efa Jesosy sisa ny anteherany ka Jesosy koa mbola hijery azy Jesosy mijery zany zavatra hafa zany tadidinareo Petera rehefa nandahany Jesosy rehefa naneno ny akoho dia itsika hoe zany tantara zany dia jezika kely eto ny Luka toko faha 12 Luka toko faha 12 Luka toko faha 12 andininy faha sivy amby dimampolo Luka toko faha 12 Luka toko faha 12 andininy faha sivy amby dimampolo ary rehefa afaka tokony ora ray dia nisy anankiray koa ny tompo-tenkana na hoe le io no mba azo marina tokoa fa Galilianina izy andininy faha 20 fa hoy Petera raha lehilahy tsy fantatro zay lazainao aza mba mifanendrikendrika ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia nisy akonaneno fa niteny nandava ny Petera dia jerenao nge zavatra nitrangy andininy faha 20 ary ny tompo nitodika dia nijery amin'ny Petera ary Petera natsiaro le tenin'ny tompo nolazainy taminy hoe raha tsy mbola misy akomaneno an'io dia andaha intelo ianao ary mivoaka Petera ka nitomany mafy indrindra fijerin' Jesosy teto nandeha zany Petera nandaha tsy zaho azany tsy zaho azany tsy zaho azany dia mipozy Jesosy mijery amin'ny Petera mijery amin'ny Petera zay le lazaiko anao nge hitanao zany inona moa ny teneko anao inona moa mba nitenen'ny Petera revana tamin'ny tary aloha tary lokaloka Jaona toko faha 3 amby 10 Jaona toko faha 3 amby 10 andininy faha 9 amby 30 jereny lokaloka amin'ny Petera Jaona 13:37 manao hoe hoy Petera tamin'ny tompoko nahoana tsy mahazo manaraka anao azy ankehitr'izao na ny aiko azy afoko anao Jesosy namaly hoe ny ainao ve no afonao ahy ny ainao no afonao noho ny amiko lazaiko aminao marina tokoa tsy mbola maneno akory ny akoho dia efa andahana intelo ianao io ny lokalokany Petera dia le fijerin' Jesosy tary zany le fijerin' Jesosy tary amin'ilay Luka toko faha 20 teo andininy faha 1 ary ny tompo nitodika dia nijery amin'ny Petera niaraka tamin'izay Petera natsiaro an'le teniny misy fotoantsika manana fijery mampatsiahy inona raha miala avany zao le olona dia tenena hoe nanao zao zavatra atao telo ty dia jerenao ohatranao dia mijery izy ianao dia miteny le teny tenanao ty tena roviana ary ianao voiova ianao tsy miteny fa ny zavatra teneninao ny masonao miteny ity vehivavy ity ry avako malalako Jaona toko faha 9 tsika izao efa reraky ny mason'olona ity vehivavy ity maninao an'iny e tratra nijagajaga e
maso ny olona hatreny an-tsena rehetrarehetra eny taritina milavitra mantsy vehivavy mpavehivavy ohatr'izao ihany dia tena tsy ampozina tsy azo jerena ampoziny tokoa ny olona mpavehivavy ohatr'izao ihany Andriamanitro dia mbola mitsikitsiky ihany masony olona reraky ny masony olona io vehivavy ny nataon'i Jesosy voalohany niondrika izy hoy ny ten'Andriamanitra fa Jesosy niondrika toy Jesosy dia niondrika tsy nijery-ndraha vehivavy izy satria raha nijery-ndraha vehivavy teo izy ho kivy tanteraka raha vehivavy satria ny tenin'i Jesosy mety anatin'ny mason'i Jesosy mety ohatrany teny dia ianao ty izinao zao ve tena vitan'izany ianao ty ny tribunal ny FB fa tonga Jesosy dia niondrika ravana dia nanoratra tamin'ny ratsan-tanany tamin'ny tany io zavatra io efa adevitra ny mpitolo teny tao hoe mba inona ary ravana ny zavatra nisoratan'i Jesosy tamin'ny tany teo raha ianao zao ny anontaniako mba mandinika itsika zany eto inona ary zao ny zavatra mba nisoratan'i Jesosy tamin'ny tany niondrika izy dia nanoratra tamin'ny tany nanao sarina tômôbila kely vesa nanao sarina voninkazo raha mba ianao zao ny anontaniako dia inona re zao mba be tetretina hoe inona ary zao nisoratan'i Jesosy tao amin'ny tany tao samy manoatra zay ao anatin'ny sainy fa tsisy be dia koa reto fa tsisy omenanao tokory fa dia mba madevitra ny antsika inona zany zao ny eritreretinareo hoe inona ary zany nisoratan'i Jesosy teo amin'ny tany teo nanoratra tamin'ny ratsan-tany hoy zay niondrika Jesosy izy teo fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany nanao kajy izy ny fahotan'ireo olona rehetra reo mety daholo zao zany izy fotoana efa nitoreny ity toro-teny ity mantsy ho anareo izay efa naheny dia efa mety azokazonareo ihany le zavatra nyteneko nazavaiko tamin'izay satria tsy vao voalohany ihany nitoreny ity teny ity Tsily Amboaramielina sy Erika Raka sy misy fahamarinany kely ihany koa ny Tojo marina ny voalazanareo niondrika Jesosy dia nanoratra tamin'ny tany ny nataon'i Jesosy nanoratra tamin'ny tany teo nijereny daholo ireo olona rehetra ao Jesosy dia mahafantatra tsisy miafina aminy ary io vehivavy io nentina teo fa fantatry Jesosy ny olona nitsangatsanga taminy fantatry Jesosy ny olona nitsangatsanga taminy ho azavaiko anao rehefa avy eo zay nisy zavatra nisoratan'i Jesosy teo ny nisoratan'i Jesosy teo dia possible ny anaran'ireo olona hitany teo ka nisy zavatra azo anenjehana azy ohatra hoe Bernard Jean Paul tsy teny anarana rehetra ao sao dia Jean Paul Rémy soratany Jesosy teo ny anaran'ireo olona izay tokony hijoro hiaraka amin'ny vehivavy tsy nitsangatsanga rery io ary fantatry Jesosy fa ao anatin'ireo olona ireo ihany ny olona nitsangatsanga tamin'ny vehivavy io na dia tsy nitratram-bodio miazy satria ny atao hoe mpijangajanga mantsy dia efa mpijangajanga foana tsy indre mandeha tsy azo atao hoe mpijangajanga ny olona solafaka indre mandeha fa ny atao hoe mpijangajanga dia mpijangajanga makatsy dia makary dia makatsy dia makary soratan'i Jesosy tamin'ny tany ny anaran'ny olona rehetra izay teo fa tokony hijoro iariary eo tenin'Andriamanitra dia miteny fa izay ataonareo any amin'ny mangingina dia ho asehoko miariary ozy Andriamanitra ny fahotanareo any amin'ny mangingina dia ho asehoko miariary no soratan'i Jesosy tamin'ny tany ny anaran'ireo za mino an'izany vita zay dia inona nataon'i Jesosy ary nanaritra nanontany azy ireo
mbola nyteny foana zany ahoana ho any hevitra ao Jesosy a valio moa zay ahoana ny atao fa tsato ty vehivavy ty miaraka amin'ny vato zao tokony hotorahana io inona mba hevitra ao momba zany de traka indray Jesosy de zao ny teneniny izay tsy nanota taminareo no aoka hitorabato azy izay tsy nanota taminareo no aoka hitorabato azy de niverina niodrika indray izy koa tsy nijerena olona rehetrarehetra zao hoe zay tsy nanota taminareo sady jerena ihany le Bernard zay tsy nanota taminareo oka zay tsy nanota taminareo sady jerena daholo ihany ny olona zay nanota Jesosy tsy nanao an'izany sy nanala-baraka teo mason'olo ny faritra sy mpanao dalàna ny sika nara-baraka andra vehivavy fa Jesosy na dia ny mpanolo dalàna sy mifaritra eo ary tsy tia nalaina baraka teo mason'olo zany ny Jesosy tsika zany dia niodrika indray Jesosy ka ary rehefa niodrika indray izy dia nanoratra tamin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany inona indray ary zao ny soratan'i Jesosy teto raha mba tsika indray no mijery inona indray ary zany zao nareo raha mieritreritra inona indray ary zao ny soratan'i Jesosy teo a tamin'io a fanondroany io miandry valy teninareo indray raha teo zany zao dia raha isika ny anaran'ireo olona rehetra nanota ireo nijangajanga zay tokony misy azo anenjehana azy ny soratan'i Jesosy teo minarany fa raha miverina nanoratra indray Jesosy inona indray ary zao ny zavatra mety tokony soratan'i Jesosy raha tsika mandinika sa mbola izay ihany nataony efa nisy anankiray taminareo zao namaly an'izy fa tany ambony tany fa ento voatena tonga zay valy zay zavatra natao zay mitovitovy amin'ny zavatra teneny raha tanera Maria Charline ny soratan'i Jesosy fanondroany teo inona ary zany averako izy zay hitody raha olo soa nanao calcul anafaka le mpisangajanga zay le soratany teo aza manota tsony ary ny beba zay le soratany teo nanasany isan'isany ireo izay kitoraka mety tsy zay aloha ny tena marina dia zao valiko amin'izay ny fanazavana an'io dia zao i Jesosy Andriamanitra any amin'ny Exodosy toko faha 1:30 dia nanoratra indray efa kitsika izay teny zay Exodosy 31:18 Exodosy 31:18 io rery no misy soramandry dia andininy anankiray ny nanomezan'Andriamanitra ny vato fisaka izay nisy ny lalàna ary rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Mosesy tao tendrombohitra Sinay dia nomeny azy ny vato fisaka roa izay nisy ny vavolombelona dia vato fisaka voasoratry n'inona hony ny ratsan-tanan'Andriamanitra halleloia amen Jehovah Andriamanitra dia nanoratra tamin'ny ratsan-tanany koa lalàna izay ho tanterahana teto Jesosy dia nanoratra tamin'ny ratsan-tanany ihany koa fa ny zavatra izay ho ataony indray lalàna izay napetrany no soratany eto ary za mino fa anisan'ny zavatra no soratan'i Jesosy teto dia ny vakitsika ny Hosea za mino fa ny boky ny Hosea toko 4:20 no soratan'i Jesosy ao anatin'ny Hosea toko 4:20 rehefa hitan'i Jesosy hoe iza daholo moa no nanota teo fa soratany teo ny anarany ary araka ny teniko aminao tamin'ny voalohany tsy olon'olom-poana tsy olon'olom-poana ny jangajanga tamin'ny vehivavy io na fenina fatratra zany na fenina fatratra mba tsy hampikorotana ny fiarahamonina mety raha iampanona dalàna sy mifaritra eo teka raha mba nanao an'izany fa raha Jesosy moa teny hoe ianareo dia tahaka ny fasana fotsy milalotra fasana milalotra fotsy ny velany madio be fa ao anatin'ny feno faty
aoka ho fantatritsika fa ny mpanompon'Andriamanitra ny mpitondra fivavahana dia tsy afaka miala fa afaka ho tratran'ny fakam-panahy, afaka ho tratran'ny fahotana ratsy izay mpahazon'ny olona rehetrarehetra ihany. Zao ny valitenin'i Jesosy, zao ny zavatra nosoratan'i Jesosy, nanoratra lalàna Jesosy teo amin'io. Amoaka zavatra izy mantsy eto. Dia Hosea 4:4-5 no nosoratan'i Jesosy teo. Izay miteny zao minaran'i Jesosy manao hoe tsy hamaly ny zanakareo vavy raha mijejojejo izy, na ny vinanto vavinareo raha mijangajanga izy. Fa ny tenanareo aza dia miavaka akamin'ny mpijangajanga, sady mamono zavatra atao fanaritra miaraka amin'ireo vehivavy mpanolo tena hijangajanga ho fanompo-tsapa, ka dia ho lavo ny firenena tsy misaina. Zao to anatin'ny eritreritry Jesosy, ahoana ny anamelohako an'ity vehivavy ity, nefa ianareo aza, tenanareo, olom-boafidin'Andriamanitra, mba hitako ihany koa fananao ny tsy nety. Boky ny Hosea rehefa tena miteny rehefa nijangajanga reto olo reto, dia tena za tsy hanameloka ny tsy hamaly ny zanaka vavinareo, nareo ary jerena ataonareo. Fantatry Jesosy ny olona nijangajangan'ity vehivavy ity. Ary tsy nety mipotra teo io olona io fiarovan'ny voninahitry ny tenany, fa le vehivavy no nasesiny. Na rehefa naheno hoe jiolahy niaraka jiolahy miara-manafika, dia naratra ilay jiolahy anankiray, dia tsy afaka mitsoaka intsony, dia nitifirany namany ho faty. Namany ihany no tifotra azy ho faty. Maninona? Satria maninona? Mba tsy afaka hitendry rehefa atao ankety hoe iza avy ny namanareo. Dia fata mifatratra. Dia efa nisy zany matetika be mihitsy misy zany. Jiolahy miaraka izao ihany manafika, fa maratra an'ilay dia tavela, dia ny namany ihany no manapitra ny ainy. Sao ilaza ny marina. Ka ho an'ny olona rehetrarehetra, anao mahita vehivavy ity voatora-bato, toy izay ny fahotana hivoaka ampam-pimaso. Diso izy, fa Jesosy dia mpitsara marina. Izay za tsy hamaly ny ankizy vavinareo, ny zanaka vavinareo raha mijejojejo izy, na ny vinanto vavinareo raha mijangajanga izy. Nanoratra Hosea 4:4-5 Jesosy. Mitraka amin'izay izy, amoaka ny didy aman-dalàna Jesosy. Ozy izay tsy nareo ngery fariseo mahay ny tenin'Andriamanitra, fa za mahay ny tenin'ny raiko hoe nanontanonareo inona ny tokony atao. Tsy hamaly ny zanaka vavinareo raha mijejojejo izy, na ny vinanto vavinareo raha mijangajanga izy, fa ny tenanareo aza dia miavaka amin'ny mpijangajanga, tena hoe tena mbola ratsy no mpijangajanga rehefa nareo mpisorona. Ahoana ny hamonoana any Madagasikara zany tsika, misy trandraka volamena kely malotoloto kely misopotaka mahazo volamena 4 grama kely, dia todin'ny gendarme alaina sary tratra. Fa volamena 73 kilo tsy maninona izay namoaka azy. Azonareo? Ahoana raha Jesosy zany ny teo? Misy mpangalatra koa ny anka Madagasikara maty, akoray ny nangalarina maty. Nefa misy olona ambony amin'ny firenena mangalatra boîte de rose sy volamena sy ny sisa milamina tsara lelo, tsisy minino. Raha Jesosy manjaka ao Madagasikara ao, misy mahita raharaha. Tena teneniko anareo izany. Ka amin'ny Jesosy tsy tia vehivavy ity tokony ho toraham-bato. Misy ratsy lavitra noho izy ao ambadika ao. Tsy mamivahana an'ilay vehivavy izy hoe-ndala ihany manao. Fa Jesosy rafina tena metraka. Aza mitora-bato ianao, na ianao io ary tokony ho toraham-bato mihoatra ny vehivavy io. Nanao fialan'ny jiosy ny olona, niala ny olona, nenjehan'ny eritreriny, raha olombelona filoha-pokotany no nanontany ny tora-bato ihany ny olona. Fantatry ny olona fa ny mpampianatra no nanontany. Iza taminareo, izay tsy nanota taminareo, oky tora-bato azy. Mason'i Jesosy dia tahaka ny lelafo, tahaka ny mason'ny voromahery, ary maso mahita ny anatin'ny fo, ary mpamantatra ny fo, ary fantatry ny olona izany. Tsy indray mandeha Jesosy ravana no
mahafantatra ny ateritreritsy ny olona ary fantatry ny olona zany ary natahotra ny olona tsy nisy samy toram-bato satria fantany fa izy koa misy azo itoram-bato azy amin' Jesosy tsy ny fitoram-bato ny zava-dehibe eto tsy ny fitoram-bato nijery any vehivavy aza hoa tsy nataony fa ny fampianarana nyity vehivavy ity ndano amin'izao sisa zao aza manotatsony nanontany Jesosy ilay vehivavy aiza daholo zareo teo vehivavy tsy atsony zareo Jesosy toa Jesosy mandehana amin'izay fa zao kosa amin'izao sisa izao dia aza manota itsony. Alleluia. Androany aho mitodika amintsika tsirairay avy. Andriamanitra ry havana dia tena tsy tia fahotan'Andriamanitra ary tena tsy tian'Andriamanitra tokoa ny fijangajangana. Fa voasaro ny fitiavan'Andriamanitra ny fahatezerany rehefa mahita antsika izy. Raha androany sika toram-bato dia verysika maty amin'ny fahotantsika. Hoy ten'Andriamanitra hoe tsy sitrako ny hampatesan'ny ratsy fanahy fa mba ilany amin'ny ratsy. Raha zay rehetra tratra ny jangajanga no torahan'Andriamanitra ny vato tsisy tonga any an-danitra isika fa ny jangajanga zao Davida zao ny jangajanga nanao ny nataony reto olona niova fo rehetrarehetra eto raha tamin'ny fotoana namonoany Paoly ny mpanaraka an' Jesosy no ny foanana Paoly ary nareo aza malahelo raha mahita ny reny olona maniratsiran'Andriamanitra mbola velona foana misy fotoana isika mahita miteny izy manina areo tsy alin'Andriamanitra fa maniratsiran'Andriamanitra loatra tsy mbola ny fangalana ny mety amin'Andriamanitra fa satria mbola nanany fanetianana fa mbola iova rehefa ampianarina dia mbola iova teto ty vehivavy ty nampianarina misy fotoana tsika ty andafy efa misy zavatra ataontsika nandreny ampitorana tomobily leny dia raha zavatra tsy dia gravy ny zavatra mahazo anao ka sendran'ny polisy tsara fanahy ianao na gendarme mba tsotra dia voasakana ianao ohatra hoe maloto be miplakinao avy nandeha fotaka be ianao dia maloto be tsy vaky ny plakinao dia sakana songona ianao dia sakana mijanona tsoa izy dia mijanona fampian'ny tomobily assurance permis sy ny rehetrarehetra dia nefa mieritreritra tena mandoa lamandy androany fa tsy mandoa lamandy ny filazany fanao andreny fa hampalalana anao fa misy zavatra tsy mety ataonao ramose ndany anao zao dia mandalo station dia tifiry ny tomobilinao tifirina dia tsy azo atao mantsy ny plakina tomobily maloto satria tonga dia mahazo lamandy tsika raha vao maloto ny plakina tomobilitsika satria raha mandeha dia tsy hitany radara numero anao raha vao numeron'ny plakin'ny tomobilinao raha vao maloto dia tsy tia ny tandrofinamenana mihitsy ary fa azahoana lamandy ny maloto plaky ho antsika izay mitondra tobily eto andafy fa tsy ampandoavina lamandy ianao fa ampianarina fotsiny satria zavatra mety tsy dia naninona ny nataonao tsy dia maninona ny fijangajangana ty vehivavy ty fa ankehitriny nampahafantarina azy hoe za reny olo reny tokony ny alohako niaraka taminao zao ny fanalefako ianao androany za koa tsy manameloka anao saingy zao kosa mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota itsony ry havana raha misy olona eto tapalatsaka tamina fahotana tena za tena dia tenao fa tianao Jesosy aloha raha izy ary tsy sitraka n'Andriamanitra ny hahafatesanao anatin'ny fahotanao io fa raha maty amin'izao ianao very raha maty amin'izao tsika rehetra toko hoe ianao fa tsika rehetrarehetra very tsika raha maty amin'izao fahotantsika izao fa ndao tsika rehetra hiarandray an'izany tenin'ity vehivavy mpijangajanga ity manao hoe mandehana fa amin'izao sisa izao dia aza manota itsony raha atao arinan'io vehivavy io mbola tratra teo dia tena tsy maintsy Jesosy ampiaro ny lalàna satria efa nalala izy fa tsy sy nalala androany dia tena amintsika rehetrarehetra manao hoe famindram-pon'Andriamanitra iainantsika rehetra io ary tsika ireo dia anaty fahotana daholo matetika fa raha mbola velona iny tsika androany tsy hoe ilay fahotantsika ny tsisy dikany
fa Andriamanitra no niteny tamintsika mandehana fa amin'izao sisa izao kosa asa manota intsony. Tianao Jesosy, de verina amin'Andriamanitra, de bebaka raha nanao zavatra tsy nety ianao. Malelo Andriamanitra raha ianao ny voatoram-bato. Ozy ny tena Andriamanitra mantsy an-tanàna Ninive hoe ahoana no tsy alahelo amin'ny talàna be izay nisairanako. Ahoana no tsy alahelo raha io tsy maintsy ho aringana. Raha ianao io ny voatoram-bato dia tena teteny aminao malahelo Jesosy. Satria ianao dia olona tokony hiova, tokony handeha hanompo an'Andriamanitra, tokony ho tena taparay amin'Andriamanitra. Ka raha androany ianao ny toram-bato, ry havana, mety afaka ray volana ange ianao raha miova, mety lasa mpitory-teny, mety lasa olona tena tia be an'Andriamanitra tahaka ny Paoly. Halleloia. Andao isika rehetra androany handray an'izany teny izany hoe mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Tianao Jesosy. Antika fahabaly samy manana sitrana anao sy nampiry-anao izany tenin'Andriamanitra izany. Za koa miteny anao androany hoe misy olona be dia be tady hitoram-bato antsika. Fa ireo olona ireo eo anatrehan'Andriamanitra tsisy marina na dia iray. Anipy ny vatony daholo fa tsy anipy androany aminao fa anipy andreny amin'ny tany. Ianao kosa androany tenenin'Andriamanitra hoe mandehana amin'izay fa amin'izao sisa izao kosa aza manota intsony. Tianao Jesosy. Maharesika rehetra hivavaka avy hatransika aorina an'ity iray ity. Tompo, tsy mendrika ny hidiranao atoaniko, fa manona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko. Tompo, tsy mendrika ny hidiranao atoaniko, ry Tompo, fa manonona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko, fa manonona teny iray dia ho sitrana. Tompo, tsy mendrika ny hidiranao atoaniko, ry Tompo, fa manonona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko, fa manonona teny iray dia ho sitrana. Mandrenesa ry ave ekiovavaka fa osy mandry arovo ny fanahiko fa tia vavaka vonjeo ny mpanomponao ry Andriamanitra fa ianao no ametrahana ny fitokina mamorafo amiko ry Tompo fa mitaraina aminao manontolo andro. Sitrana ny fanahiko, fa manonona teny iray dia ho sitrana. Halleluia. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra ny amin'ny teninao. Halleluia. Misaotra ny amin'ny teninao Jehovah Andriamanitra. Fa tena hoe tianay tokoa ianao. Ary nanome anay teny mamy ary nampianatra ny ilainao tamin'ity androany ity. Ny zavatra ataonay voalohany Jesosy dia andray ny fampianaranao zay mba tsy hitora-bato ny hafa. Ho apetraka ny vato, tsy hitora-bato izay n'iza.
satria fantatray ankehitriny fa tsisy marina izay naderay ary izay kosa Jesosy androany no eo amin'ny toeran'ilay vehivavy na misy olona eto androany tonga mijeran'izao fandarana izao ka eo amin'ny toeran'ilay vehivavy dia nao hanangana azy eo amin'ny fahalavony, hanangana azy eo amin'ny toerana nahalavony ianao ary hiteny mamy azy manao hoe mitsangana amin'izao sisa izao aza mamita itsony. Jesosy eo ampio zahay mba andeha araka ny sitraponao. Nandray zay Jehova, nandray zay Jesosy mbola voasariky ny ratsy dia mbola manaonao foana eo anatrianao. Mety misy eto olona mbola tena anaty fitsangatsangana tanteraka, misaotra anao nefa izay miaro anay amin'ny torabato ianao, tena nanafina eo ambany elatrao ianao. Jesosy eo nanafina eo ambany elatrao ianao ary niaro anay tamin'ny torabato mandrivorivo, nanangana anay ianao ary miteny anay ampitiavana androany manao hoe za koa tsy manameloka anao fa amin'izao sisa izao aza manota itsony. Saotra Jesosy, saotra Jesosy ho anao ny voninahitra, ho anao ny dery. Ta io zany teny zany mba ho teny voatahiry ato anatin'ny fonay, tsy voatsaingiky ny vorona piaza. Ny devolisy ny Satana fatotra amin'ny raha maherin' Jesosy Kristy tompony sabata tsy afaka hikasika, hitsaingoka anaty litera ray tamin'izay voatory teto azy androany. Amin'ny anara maherinao Jesosy ny angatahana izany mpavaky izany. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Andao mpandrotsika navavatsika rodinina ivavaka ho an'ny firenena. Halleluia. Kay tompo pastera Menakavy, kay tompo atsikatrele avy nanaraka zao fandaharana zao. Mbola hiara ivavaka atsika. Tompo ray masina tsara indrindra o. Faly dia faly misaotra mitera mankalaza ny anaranao izahay. Satria noho ny fitiavana lehibe izay nataona taminay ny tantana nanovanao izay nandritra ny tontolo andro. Ary mbola hafaka ny aina izao teninazao amin'izao takariva izao Jesosy io. Fantatray tompo tsy herinay na tanjaketo na tonga avy any teto fa nanome fanamasina ho anay ka mbola tafiaina izao fandaharana izao teny izay nafafy ny mpanomponao teny, mpanompo lahinasy, mpanompo vavinao. Isoranay tokoa ianao amin'izany tompo. Ary ankehitriny Andriamanitra ndreto izahay Andriamanitra, indrindra ireto mpanomponao izay nivahoaka anazy ny aina izao hafitra izao. Araka ny sitrapo izay ndesy ny mpanomponao teny Andriamanitra. Indray izahay Jesosy mpanota ary tsy mendrika izahay. Ny mangataka anao tompo, amela heloko anay tsirairay avy teto tompo. Ndreto izahay Andriamanitra mangataka ny fanana masina izay teny izay nafafy ny mpanompona teny iny engane tompo latsaka amponay tsirairay avy. Ka tsy ho very maina izy regny Andriamanitra. Raha misy fampana izay ataony engane samby hibebaka tsirairay avy mba hazahoana izany famonjena izany. Andeha tahaka izany vehivavy janga izany hiazakazaka, hiantoraka eo aminao izay tsirairay avy tompo. Azavela hifeninay ao anatinay ao ny fampana izay ataonay tompo. Engane tompo samby hamoraboraka amin'izany fampana izay tsy mety tsy azahoana izany famonjena izany. Ary ankehitriny izahay tompo rehetra izany bebahana tompo. Ary mbola eto koa izahay tonga mibavoka ho an'ny vahoaka rehetra any amin'ny firenenany malagasy rehetra Andriamanitra amin'ny Madagasikara anay any. Tompo mbola betsaka Jesosy ho ny olona tokony hovonjenao amin'izany Madagasikara anay izany. Ao Andriamanitra mbola misy mangalatra, ao mbola misy manano kolikoly, ao mbola misy jangajanga Andriamanitra.
ary ako Jesosy mbola misy ny mamono Andriamanitra izay tia mahovonjeny izy regny Andriamanitra ankehitriny mpamitaka rehetra mpandainga aoka Jesosy samby voakasiky ny fo avy aminazy vafoka sandatra eto isanandro mba hatsapategna haniny amin'izany zay rehetra zay tsy mety zany Andriamanitra ny vahoaka rehetra zay mbola anatin'izany fahotana rehetra amin'ny Madagasikara-nay aoka ny fanana masina tsara fony tsirairay avy mba tegna handeha hibevoka hanatona nahatrany Andriamanitra tahaka nyreo tetera sy ny vehivavy Andriamanitra izy reo mba hatsara haneniny mba handeha hibevoka sy fony eo anatry anao Andriamanitra ankehitriny koa zay tonga mibafika ho an'ireo kamboty amin'izao tsy manakonofina Andriamanitra mirenireny amin'izao fotoana izao Jesosy tsy misy zavatra zay tokony hazony hatao Andriamanitra noho tsy fisiana zany satria mahanitra izany ny olona amin'izany Madagasikara-nay tompo aoka nahitsiny manokana izy re hanome zay rehetra zay mahasoa azy re tompo aoka tsy mba tsy eritreritra amin'ny zavatra ankehitriny Andriamanitra fa hanieritreritra amin'izany lanitra mamirapiratra eo aminahy tompo mba samby ahita fifaliana sy fiadanana ny malahelo rehetra amin'izao fotoana izao petraka eo am-pelatanana mba tegna azo harena eo avy aminahy tegna azo famonjena avy aminahy izy reo tompo amin'izao koa Jesosy misy ny marary amin'izao fotoana Andriamanitra any l'hôpitaly mitokantrano eo am-pandianana tompo anjany tanana mahery zay lava mahavonjy anay tompo ary aoka ny sofina tompo tsy landalova fa haheny zay vafoka sandatra e tompo aoka izy re Jesosy ahesitranao amin'ny tanana mahery amin'ny ranonao anaovana ny retigny rehetra zay mamadipatitra izy reo amin'izao fotoana izao na aretigny domonia Andriamanitra afaka sitranonao izany ny aretigny rehetra zay mangeja izany vahoaka zany tompo anasitaka izany mino zahay tompo anahamalvafoka zay asandatra e tompo ankehitriny zahay tompo hiravany eto zahay mangapika anaty Jesosy hiomba ny tsirairay avy nijenona masina hitoby manodidiny zay trano zay andehanay antany zay toerana zay misy anay tsirairay avy Andriamanitra aoka nisan'ny devosy Satana tsy ananketsy manampahefana aminay tsirairay avy reto mba samby ahita zany soa eo avy aminahy tsirairay avy zay Jesosy malala engane samby haritra hatramin'ny farany amin'ny fanarana dianao apetraka eo am-pelatanana izao vafoka zao mino sy matoky anao a Jesosy dia miaraka aminay tokoa ianao misaotra reo misaotra Jesosy malala voninahitra reriany ho anao Andriamanitra fiadanana kosa ho anay tsirairay avy halleluia amen Alleluia mankasitraka indrindra andranavavitsika rodinitsika tao anatin'izay vavaka matsiro be zay nentiny teto tao anatin'izao fandarana izao dia Andriamanitra manakaipasoavana ny ranavavy rodina mahala fitianao tongava amin'ny ambony indrindra tombositra tombo fahasoavana tapitra eto ny fandarantsika raha tsy mbola tonga amin'irao anandro Jesosy dia eo nentindratsika rapitso mety izy ny fandarana vavaka maraina rapitso raha namapionina raha tsy zany dia ny ariva ny alina amin'izay sasany dia miaraka aminareo eto indray ny tenako rapitso tainy tompo daholo aki radio point radio 12345.com averiko aki radio point radio 12345.com mahafahanao meno ny onjapeo aki radio mandetsaky ny isan'andro mandeha andro manalina misy torotesaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito ariva misy toro telefony samy mahery samy tahiny tompo dia misaotranao nahatra hatrany farany dia matory ampiadanam-po ampilaminatsaina dia ho tontolo andro mahafinaritra mba hampahasoavana sy fitahin'Andriamanitra ny tontolo andronao raha pitso miaraka amin'ny fanay masina tahiny tompo daholo dia maheresitsika mianakavy halleluia amen